amin'ny fofeny fitiavana no iarabana antsika menakavy ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao amin'ny fiainanao manokana amin'ity fotoana mahafinaritra izay ahafahantsika indray mianatra ny boky Levitikosy toko faha 10 mitohatra antsika ary tsy mijanontsika mandra-patapitry ny baiboly ary rehefa tapitra indray ny baiboly dia miverina mianatra indray antsika tsisy farany fianarana satria ny tanjona dia fiainana be dia be ary fiainana mandrakizay mirary izay ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao amin'ny fotoana izay anarahanao amin'ity fandarana ity. Pasteur Alvarez ny tenako miarabanao Pasteur Tovina Rivotra fa tsy mofy ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay torina dia vatsoan'ny ara-panahinao nefa fahasalamanao amin'ny nofontsika ihany koa araka ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina izany. Taona marobe no isaina vao vita ny baiboly ary rehefa vita arak'izay teninao izay dia mbola mivadika indray aty amin'ny bokin'ny Genesisika dia mbola taona marobe koa no ilaina ao anatin'izany. Inona moa ny rariana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny mba hahatonga anao ela velona raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao alanitra Jesosy Kristy Tompo dia mba ho azo antoka ane ny famonjena ny fanahinao ary mazava ho azo ny tanjona ao anatin'ity fampianarana ny tenin'Andriamanitra ity dia le baikon'ny Jesosy Kristy Tompo manao hoe mandehana torioany amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao tonga ny farany. Misy ihany koa andalatsoratra masina anankiray izay nambaran'i Jesosy ihany eo amin'ny filazantsara ny Mateo 7 manao hoe tahaka ny lehilahy anankiray manantsaina ozy izay nanorona ny trano teny ambony vatolampy ka rehefa avy ny tafiotra avy ny ranonorana be avy ny siklôna dia tsy nianjera sady tsy niontsona mihitsy zany trano zany satria tsara ny fototra dia teo ambonin'ny vatolampy dia tahaka an'izany ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny fandrenesana tenin'Andriamanitra ohatr'izao dia sady mampitombo finoana no mampiorona no mitaiza sy manabe ny ara-panahintsika hitombo hatrany hatrany. Ny olona anankiray rehefa manomboka tsy liana miaino ny tenin'Andriamanitra dia izao manomboka tsy mihetsika intsony ny fandrosony ara-panahin'izany olona izany kanefa dia mitombona foana ny andalatsoratra masina milaza manao hoe mangataka mba ho salama amin'ny zavatra rehetra mba tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany no anambinanao amin'ny zavatra rehetra. Izay le andalatsoratra masina amin'ny jaonina voalohany jaonina fahatelo andiny faharoa izay andalatsoratra masina izay Pasteur Alvarez ivavaka. Raha eo misotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao nomenao indray izay hianatra n'ity bokin'ny Levitikosy ity filazantsara tenin'Andriamanitra. Androany tompo dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina izay ary ny angatanay dia hoe tsy alala fotsiny ihany ny momba an'Andriamanitra, tsy alala fotsiny ihany ny momba anao Jesosy ao anatin'ity bokin'ny Levitikosy ity fa tena iaona aminao mihitsy alalanao anana firaisana aminao manokana mihitsy tompo ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ary ny fahasoavanao ny voninahitra ao dia hiampita ty amin'ny mpanomponao zany ary dia ho raisinay iainanay velomanay. Taio manokana ny teny androany tompo ny teninao izay fiainana, ny teninao dia mahavelona, mahasalama, mitondra fahasoavana be dia be koa dia ho tahina indray fandrenesana ny teninao misaotra Jesosy eo. Amen. Lasarintsika Pasteur bokin'ny Levitikosy toko faha 10 araka ny voalaza teo hatramin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fito ambin'ny folo any zany no vakitsika aloha vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany. Zao ny lohateny manao hoe lalàna ny amin'ny taona sabata sy ny jobily. Andininy voalohany ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga ny amin'ny tany izay omeko anareo ianareo aoka izy fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Eny taona no amafazanao ny taninao, eny taona no anamboaranao ny sahanao sy anangonanao ny vokatra fa ny taona fahafito kosa dia tena fitsarana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza mamboatra ny sahanao, aza jinjana izay maniro azy avy amin'ny voanitsana tamin'ny fararano lasa ary aza mioty ny voaloboka avy amin'izay tsy namboarinao faoka ho taona fitsarana ho an'ny tany zany. Ary izay maniro azy amin'ny sabatan'ny tany no hohanina ho anao sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao sy ny pikarama sy ny vahiny eo aminao sy ny biby fiompinao ary ny bibidia izay eo amin'ny taninao, izay vokatra rehetra eo no hohaniny. Ary manisa sabata taona 7 anao dia 7 taona impito ka ny ansanao ny andron'ireo sabata taona 7 ireo dia 770 taona dia mitsofa anjomara amin'ny feo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo anjomara eran-taninareo.
ary amasin'ny taona fahadimapolo ka miatsoa fanafana amin'ny tany mamponina rehetra eo aminy jobily ho anareo zany ka samia mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any ampianakavinareo avy jobily ho anareo zany taona fahadimapolo zany aza mamafy anareo ary aza mijinja zay maniry azy avy amin'ny voa mihitsana tamin'ny falarano lasa ary aza mioty ny avy amin'izay tsy namboarinareo fa jobily zany ka ho masina ho anareo zay vokatra laina any an-tsany hoaninareo amin'izany taona jobily zany dia samody any amin'ny taninareo avy ianareo ary mivarotra na mividy zavatra tamin'ny namanao ianao aza misy manao sarotra araky nisan'ny taona aorinan'ny jobily no ividananao namanao amin'ny namanao ary araky nisan'ny fararano no ivarotany aminao araky ny amaron'ny taona no ampitomboinao ny vidiny ary araky ny havitsin'ny taona sisa no ampihinanao ny vidiny fa araky ny isan'ny fararano no ivarotany aminao ary aza misy manao sarotra ianareo fa matahorany an'Andriamanitra ao fa izao ny Jehovahandriamanitra reo ya mbola toizatsika ihany moa ny ambony rehefa aveo pasteur Alvarez fa misento kely aloha tsika aloha ya raha fitinina le izy teo zany dia mahakasika indrindra ny amin'ny hoe ny lalàna ny amin'ny taona sabata ozy sy ny jobily efa naverimberina teto foana moa zany angamba tsy dia hoasintsika resaka lavabe tsony fa marina foana le tenin'ny soratra masina manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy ny andro sabata dia ilay andro fafito isan-kerinandro raha manisy tsika dia ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady dia mitontona isaky ny sabotsy zany ny sabata mazava ho azy fa eto ndray kosa dia misy an'ity atao hoe taonjobily ity pasteur Alvarez taonjobily dia misy moa le hoe sabata taona le anankiray zany isaky ny fito taona fa ny anankiray indray isaky ny 50 taona dia andro fitsarana ho an'ny tany izy io inona moa no mahatonga ny soratra masina mampianatra le hoe andro fitsarana ho an'ny tany zany hoe le tany no mitsahatra zany hoe isaky ny taona fafito dia tokony hitsahatra ny tany le izy tsy lalàna hoe mavery any amin'ny elo na misy fetraka any amin'ny ara-panahy fa tsaratsara kokoa zany ny tany anankiray misy vanim-potoana ohatrany hoe misento na makaina kely zany dia lo tsara fa raha ny akamaroan'ny tany eto Madagasikara dia lasa ohatrany tsy dia mamokatra firotsony satria tsy misy fitsarany miala ny mangazo dia miditra ny vary an-tanety miala ny vary an-tanety dia miditra ny tsaramaso ambolena fahavaratra miala ny tsaramaso dia miditra indray ny fambolena ovy pomme de terre dia lasa tsy misy fiatoana mihitsy ny tany anika ohatrany somary reraka le tany tsy dia mahavokatra tsara ohatrany fahintsony zany ny tany amin'izao pasteur zany dia izay ny antony le hoe fitsarana ho an'ny tany resahana eto fa tsisy resaka fitsarana ho an'ny olona ny tiana lazaina eto zany zay le izy zay dia raha vitanao moa ataovy raha tsy vitanao tsisy fetraka iny amin'ny ny tontolony ara-pananao fa le izy ato anaty baiboly dia tsy maintsy manazava fotsiny tsika dia le eto indray le misy an'le hoe andro fifaliana be le izy lay jobily dia ina moa ny hevitra le jobily dia 50 taona zay zany dikany ny pentecoste dia 50 andro fa ny jobily 50 taona dia ao anatin'ilay 50 taona io dia misy fanaovana fety be fitsofana trompetra ka isaky ny andro fanavotana zany hoe any amin'ny datan'ilay fetin'ny taberina kely le misy an'le andro anankefatra mantsy le hoe fitaom-pivavahana ho tena Jehova sabata pentecoste paka dia ny fetin'ny taberina kely ka izy io mifanotona mifanandrify amin'le fetin'ny taberina kely isaky ny 50 taona dia eto Madagasikara moa mazava ho azy zany fa misy ny fankalazana ny 50 taona 50 taona matetika rehefa le hoe ankalaza 50 taona fiangonana ohatran'izao na fa 100 taona fiangonana ohatran'izao na fa 50 taona ny orenan'ny trano ohatran'izao dia jobily zany ny filazan'ireny na fanambadiana ihany koa ohatra na vita 50 taona ianao dia andro mpifaliana be mihitsy zany eo anatren'Andriamanitra fa raha ohatra vao 13 taona ianao nanambadika anao jobily dia tsy jobily no anaran'izay voangana-kely ny sasany voahery taona dia anao jobily sady fa ny jobily zany raha jerena dia isaky ny 50 taona zany no fanatanterahana an'izay
jobily zay zany a pasteur Alvarez de ina moa zavatra atao rehefa jobily araka le vaky teny zay novakinao teo dia raha tonga de tsoroka amin'ny akapobeny de zao fifaliana natao eo anatren'Andriamanitra mitsahatra mba amin'ny asa rehetrarehetra mitovitovy amin'le andro sabata mitsahatra fa de fiderana sy fanaterana fanatitra ho an'Andriamanitra natao rehefa makalaza ny jobily zany ohatraohatra zay le izy pasteur fitopitina kely de manampy kely an'izay fanazavana zay tsika de toizatsika ny vaky teny amin'ny 9:20 rehefa avy eo ny marina zay tena zay pasteur hoe resaka momba ny tany moa zany no ambaran'Andriamanitra eto ary raha niala tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely de io no tenen'Andriamanitra voalohany indrindra hoe omeko anareo izy ny tany Kanana ny tany satria ny tany no ahafahan'ny olona mahvokatra mihinana sakafo de raha ny tompo ary mahatonga azy androso aingana zany satria anatin'ny tany io tsy vokatra fotsiny any pasteur ny arena misy arena koa anatin'ny tany io arena kibon'ny tany arena ambonin'ny tany de zay no natonga an'Andriamanitra hoe misy ny taona 7 zay sabata taona ary misy ny 50 taona zay jobily araka nambaranao teo tena sarotiny Andriamanitra amin'io resaka tany io ary satria fantatra Andriamanitra hoe rehefa ny olona ny manana tany de mora ho an'izany fireneny zany pasteur no mandroso mora ho an'izany tany zany no mandroso ary zay ny tokony hoe tindrantsika mbavaka manokana raha rehijanona am'izay lalàna zay aloha tsika pasteur de hoe hitondrantsika mbavaka manokana malagasy ny tatsaha malagasy maro satria dehibe maro amin'izy ireo pasteur no mijaly amin'ny resaka tany tsy manana tany izy ireo nefa ny tany no nampanantenan'Andriamanitra voalohany indrindra ny zanak'Israely hoe omeko tany anareo de tany tondratra noso tantely ary inana anareo ko avoky ary de ho salamy nareo inana koa biby fiomponareo amin'izany vokatra zany tany zany iresaka momba an'io resaka tany io mihitsy tsika rehefa avy eo fa alovaka itsika hatramin'ny farany mihitsy angamba ty andalatoratra masina ty satria resaka tany daholo mihitsy no resany eto pasteur de ho resantsika tokoa zay vaky teny zay 9:20 ary vakitsika ary arao nididiko ary hitandremo fitsipiko karaha izy de andro fa izay amin'ny tany ianareo ary ny tany avoka-javatra de inana anareo ko avoky ary andro fa izay ary andrao ianareo manao hoe ina no anay amin'ny taona fafito fa indro tsy mamafy izahay na manangona ny vokatray dia ataoko aminareo ny fitahiko amin'ny taona fahenina ka isy vokatra ampo anareo amin'ny 3 taona ary amafy amin'ny taona fahavalo ianareo ka inana ny tranainy mandrapahatonga ny taona fahasivy mandrapahatonga ny vao no inana anareo ny tranainy ary ny tany tsy atao varomaty satria ay ny tany fa ny vahiny sy mpivahiny amiko ianareo ary avelanareo azo avotana ny tany eo amin'ny tany rehetra zay lovanareo raha tahiny miamalahelo ny rahalahinao ka nivarotany tany dia hoavy ny avany akaika anavitra izay namidiny rahalahiny ary raha tsy manakavana anavitra raha lehilahy nefa mbinina izy ka nahazo zay ampy hoeto manavitra azy dia aoka anisan'ny taona hatramin'ny varotany azy izy ka andoha ny hevitry ny taona sisa ho an'ny lehilahy zay nivarotany azy eo amin'ny andininy amin'ny taniny izy amin'ny andininy fa 12 kanefa amin'ny tanàna ny levita ny trano amin'ny tanàna zay ho anjarany dia ho azon'ny levita avotana ihany na oviana na oviana ary raha misy levita manavitra azy de ho afaka amin'ny jobily ny trano zay namiditsy ny tanàna zay anjarany fa ny trano ao an-tanànan'ny levita dia lovany ao amin'ny zanak'Israely fa ny tany manodidina ny tanàna kosa dia tsy azo amidy fa lovany mandrakizay zany ary raha miamalahelo ny rahalahinao zay miara-monina aminao ka reraka dia vonjeo izy ka aoka mba ho velona eo aminao tahaka ny vahiny sy mpivahiny izy aza maka zanabola natombony aminy fa matahorana Andriamanitra ao mba ho velona eo aminao ny rahalahinao aza mampanana vola aminy ary aza mampisambotra hanina azahoana tombony zao ny Jehovah Andriamanitra reo zay nitondra anareo voaka tany amin'ny tany Egypta hanome anareo ny tany Kanana mba ho Andriamanitra reo isoratsika ny tompo zay vaky teny zay pasteur Alvarez raha ohatra moa zany fitiniko le izy teo lay resaka teo aloha teo zany de miresaka izy lay tanjobily ny tanjon'Andriamanitra tao anatin'ilay izy dia ny mba tonga le hoe mba hitsahatra le tany satria rehefa mitsahatra io tany io de mazava ho azy fa mitondra vokatra ho an'lay ho an'ny mpamboly le izy ny zavatra misy moa zany eto Madagasikara am'izao vanim-potoana zao de hoe miala ny mangazo de miditra ny tsaramaso miditra ny tsaramaso de miditra indray ny pomme de terre
de mifangaro daholo le vokatra hanitra zany le fambolena am'izao fotoana zao a lasa tahakiny tsy de misy voly aondrana firy-tsolo le vokatra ondrana zany fa zara raha mahaverina le hoe hoany lay mpamboly fotsiny hany de jereonao tsara nefa ndra ohatra hoe mandinika fotsiny tsika reo firenena ny velany ohatra ny japonais na ny vietnamianina reo zany raha mivela ara-tany pasteur de kely no Madagasikara zany vietnamianina sy japonais zany fa manondrana vary reo tena manondrana vary ary ny andro zareo ny vary tsy mampino anko am'ty zavatra teneniko aminao ty fa mba jereo ane hoe ny source zay vavao zay fa mahatratratra any 7 amby folo taona de 5 amby folo taona isaky ny hektarany azy ny vary fa natsika eto Madagasikara 2 taona sasany de 2 taona raha be indrindra 3 taona nefa ny an'ny olona mahatratratra 7 amby folo taona satria voakojakoja le tany lasa tena hoe amboarina araka amin'ny tokony ho izy le tany de mitora vokatra ngezabe le izy ka ny atsika tsy mandeha araka lay norme le fambolena araka amin'ny tokony ho izy am'izao vanim-potoana zao zany le fambolena de tsisy fitsarana mihitsy ny taniny atsika de zara raha mahavokatra ny hanina hoanina fotsiny hoe ny zara raha hoe sakafo hoanina fotsiny zany fa tsy mba misy voly fanondrana zany le izy pasteur Alvarez zay ndika le tonjobily le tonjobily tsisy problème resaka ara-panahy mihitsy tsisy idiran'ny ara-panahy hoe mahaveriny tina mahavonjy fa le resaka mahasoa satria zao Andriamanitra zao de tsy mikatsaka fa tsy ny mahasoa atsika olombelona fotsiny zany ny zavatra anankiray manaraka zany ko pasteur de hitatsika tsara am'izao vanim-potoana zao ny hita tena efa hitana tao anatin'ny baiboly daholo io resaka doro tanety io de reny zany de mariky ny tsy fanajana lay tany lay fambolena lay tontolo iainana zay efa voalaza amin'ny baiboly eto de hitanao tsara fa rehefa dorany io tanety io de mainy nofony tany ka rehefa may le nofon'le tany de tsy mahavokatra araka amin'ny tokony ho izy tsony io akoatr'izay simba ny tontolo iainana de tsy mikorina araka amin'ny tokony ho izy tsony ny rano lay rano mpanondraka n'lay tanimbary ohatra zany mahatonga an'lay olona tokona zao le tary amin'ny iny ty tohadrano dabara le tary akaikina kilizato ary akaikiny mabo akaikiny mabo ary akaikiny iny ty izy lalamoron-davy iny mitokona zareo satria ny tenanay moa vao nandalo tany voangana de maindry zany tohadrano dabara zany tadidiko tsara tamin'ny classe T5 e pasteur ny anarany zany ary anisan'ny malaza zany fa raha mijery zany tohadrano dabara zany ianao fasika amin'ny voangongo fotsifotsy be fotsiny io mba tsisy rano zany de lasa mampalahelo ka ina moa mahatonga an'io simba le tontolo iainana vokatra le fitrandrana tsy ara-dalàna de tsy ankilan'izay ny doro tanety de ny ataon'ny taranaky ny olombelona ihany zay ny mahasimba le tontolo iainana fa raha manaja ny ditiko loha zy Jehovah ny tiany olazaina amin'izy de hoe arao tsara le fikojakojana le tontolo iainana de mandeha araka ny tokony izy io satria tadio ane pasteur hitanao zao ohatra hoe ringana ny ala de le olombelona le malagasy maningana n'le ala mandrora amin'ny tsy lany satria io ala rabojanahary io no mamoaka oxygène madio mamoaka rivotra madio iainantsika io ihany koa avy amin'ny alalan'io ala rabojanahary io no mampikorina n'lay rano mahatonga le loha rano madio zany ka rehefa manompoka ringana ny ala manompoka potika ny tontolo iainana de mazava ho azy fa maloto ny tontolo iainana be debe ny aretina tonga ndraidraisatsika miteny manao hoe ny aretina avy amin'ny devoly zany de délivrena tsy mety afaka nefany aretina avy amin'ny tontolo iainana satria potika ny ala lasa tsy misotro rano madio ntsika satria potika ihany ko ny ala zany any re olona no tena hoe ikojakojana nyreny tontolo iainany reny tokony samotompona ndraikitra daholo ny rehetrarehetra efa hita amin'ny baiboly io pasteur Alvarez fa hita amin'ny baiboly ny fikarakarana zany resaka tontolo iainany zany maro zany ary lafiny anankiray koa moa zany pasteur araka le vakitsika teo ny tohiny de hoe rehefa tonga io taona jobily io dia ho an'ireo olona zay nanao vary maty tsy azo atao vary maty zany moa tany tamin'ny andron'ny baiboly zany hoe zao manko rehefa manao fifanarahana zany ny olona rehefa mivarotra de atao vary maty fa ny baiboly zany tam'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Mosesy de hoe tsy azo atao tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana de hoe tsy azo atao vary maty ny tany satria an Jehovah ny tany zay rehetra ho aminy tsy azo atao vary maty araky ny aiza moa zany vaky amin'ny andiny 720 zao mivaky ny teny hoe ary ny tany tsy atao vary maty satria ay ny tany
fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo any Jehova zany tany zay rehetra ho aminy de zay mahatonga an'Andriamanitra tia hoe sazy ato varomaty fa mbola azo avotana zany le tany de amin'ny taona Jobily nefa no afana manavotra ny tany eo ihany koa misy an'le hoe raha misy olona zany nindrana tany na trano na nindrana zavatra de zao amin'ny fotoana Jobily io no famerenana reo zavatra rehetrarehetra zay nindramina na panifaina zany de amin'ny taona Jobily io de tsy maintsy averina avokoa satria taona fahafahana zany io Jobily io ina moa ny hevitra era-panahy pasteur ny hevitra era-panahy de zao hoe taona voafetra zany io hoe taona sabata amin'ny taona zany io fotoana io taona fitsarana sady taona panafahana de io moa zany de manambara n'lay hoavy le fiavin'ny tompo rahatry zay hoe ndray andro any ty tany ty de tsy maintsy hisy fitsarana rehefa tonga zay taona fahafitony tany zay de hitsatra ihany koa ty tany ty ary am'izay fotoana zay Andriamanitra moa no avy eny amin'ny Ramalanitra Jesosy Kristy tompo am'izay fotoana zay de hitsatra ny tany ary zay no mahatonga ny tompo hoe ampiomana teny zao hoe raha mbola misy zavatra hoe malotoloto ny fitondran-tena fangatsiatsiahana mifalaindainana de fotoana zao pasteur hoe ararotana mba ahafahana miomana n'izay fiaviany Jesosy zay zany ohatra zay zany hevitry ny ara-panahy ty zavatra ty fa raha eo am'le tany tenenao teo pasteur de hoe raha amin'ny aravaky teny tamin'izany fotoana zany de zao hoe ny tany zany dia sarotiny amin'ny tany io Andriamanitra pasteur ny tany zany de anisan'ny hoe lova ny men'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona ary le tany zany mila kojakojaina satria raha tena dinihana tokoa ne pasteur raha tena dinihana tokoa hoe ny fandrosoana am'izao fotoana zao tia tanàn-dehibe dia saika mampiasa ordinateur ny olona mampiasa automobile ny olona mampiasa moyen de transport isan-karazany zany na avion na automobile na zavatra maro isan-karazany fa ny ordinateur ny tsy azo hanina pasteur fa ny vokatry ny tany ihany ny azo hanina ary hanina ihany mavelona ary zareo ny ampita-dranomasina any dia am'izao fotoana zao de hitako hoe mahasotombontsika malagasy raha hoarina kokoa am'izao satria ninjareo zany ohatrany hoe saka efa miditra am'le sakotra hoe chimique daholo ohatrany hoe hafa mihitsy zany le vokatra ohatra miompy akotra de reny ako produit chimique reny sakafony miompy omby dia produit chimique ny sakafony miompy trondro de produit chimique ny sakafony fa ny tena marina zany le vokatra ny tany mihitsy ny tokony ho sakafo hoan'ny olona sy hoan'ny biby ary zay mitondra fahasalamana any ampita-dranomasina any tsika any ampita-dranomasina moa de mahita fa hoe be de be ny karazana aretina be de be ny karazana atavezana obésité zany ohatra matavy be daholo ny akamaroan'ny olona ary misy risque daholo ny olona ny be de be karazana aretina zay tsy ato anaty baiboly fa misy am'izao fotoana zao pasteur ny aretina diabeta zany ne pasteur tsy hitanao ato anatin'ny baiboly zany fa aretina taty aoriny zany aretin'ny cancer ny any amin'ny tavam-pananany taovana any anaty any zany tsy hita tany aloha zany tsisy cancer ny raha zany taloha fa zao lasa misy an'izany cancer ny raha zany io zany de vokatry le fiovan'le na ny sakafo hoanina na ny fahasimban'ny tany zany hoe lasa mihinana produit chimique zany le olona de simba le taova atao anatiny any ary zay ny tokony hitirahantsika mbavaka ho pasteur n'le firenena zay misy atsika mila hoe tsika mbavaka ty firenena ty mbo afaka andray ohatra zao pasteur ohatra zao tato Afrika tato ata Botswana tsy haiko na Botswana na izy zay fa le tany nambolendry zareo de io tany io ihany ary io tany nambolendry zareo taloha de ohatran'ny Madagasikara mihitsy pasteur rehefa mamokatra vary hoe 2 tonnes l'hectare na 3 tonnes maximum zany hoe zay zany ny vokatra betsaka hoe 3 tonnes anatin'ny hectare ray fa rehefa tonga ny fotoana zay ny foazany ny tonga avy amin'ny fifoazam-panahy teo amin'ny tany Botswana io pasteur de zao zavatra nitranga io tany io ihany le tany fa nagaga le tany tatorina rehefa tonga le fifoazam-panahy rehefa tonga le fitorina filazantsara mivelatra be to amin'ny firenena io de io tany zay namokatra 3 tonnes l'hectare 2 tonnes io de araka nyvolazanao teo lasa tafakatra 17 18 19 tonnes l'hectare satria ny filazantsara de misy fiatraikany fakataovana ty ten'Andriamanitra de misy fiatraikany hatramin'ny tany zany ary io tany io zany rehefa tonga le ozona pasteur de na io tany io raha tsy mamokatra ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy mamokatra ho anareo ny tany ary tsy mandatsaka ranorana ny lanitra ary zay mahatonga le tsodrany hoe ny antony lanitra sy ny tsiron'ny tany any ka militsika kristianina mitondram-bavaka mba iosoron'Andriamanitra eo amin'le tany misy anao ny fahatezeran'Andriamanitra satria mety nisy raha latsaka amin'io tany io tany io zany rehefa misy rahan'olona latsaka amin'ny tany io rano tsy manatsy ny latsaka de tsy mamokatra zany io tany io pasteur fa rehefa tonga kosa le fifoazam-panahy ka misy fifonana ho an'ny tany fifonana ho an'le tanàna zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny voaka manodidina eo de amindra fo am'izany tany zany Andriamanitra ary dia
anomboka vokatra io tany io ary manomboka igioka ny zavatsoa ao amin'io tany io reo mponina io pasteur. Ya tena marina zay pasteur Alvarez ary Madagasikara tena malalaka satria mahatratratra any amin'ny 592 000 kilomètres au carré ny superficie n'ty Madagasikara ty zany hoe malalaka de malalaka de malalaka de malalaka Madagasikara amina miliaran'ny hectara ny firenena malagasy ary mbola betsaka ny tany azo volena eto amin'ty Madagasikara honenantsika ty fa tsindriko hoe le teninao teo hoe ambaran'ny baiboly fotsiny hoe tena tany ozy tsy azo atao varimaty indrindrandrindra fa amin'ny vahiny tena miresaka an'izay mihitsy ny soratra masina hoe amidy varimaty amin'ny karana ohatra na amin'ny sinoa na amin'ny frantsay na amin'ny afrikana na vahiny avy any velany zay le vahiny resahana de tsy azo atao varimaty mihitsy ozy ny teny soratra masina zany hoe lay tany izy zay nomen'Andriamanitra no tsofin'Andriamanitra ho rano ho an'ny zanak'Israely ohatra atao amin'ny tany Kanana tena tsy azo atao mihitsy ary zany no mahatonga an'le hoe misy fatiolo isan'andro isan'andro le adan'ny Palestina sy ny zanak'Israely am'izao fotoana zao indrindrandrindra am'le fatra bande de Gaza sy ny Jordanie sy ny Jerosalema io le Jerosalema tsinanana ny anton'le izy de zao lay taranaky ny Filistina taloha mbola nisy tavela teo zay tompo-tany fa izay de reo nefa nasain'Andriamanitra ny roandro Joshua sy ny roandro Mose sy ny roandro zanak'Israely zay nitora tamin'izao fotoana zany de nisy tsy voaroka de io miady misavoritaka io de nefa le tany nitsofin'Andriamanitra rano ho an'ny zanak'Israely am'izao fotoana zao de io tena mahasary-piaro de tsy manaiky izy na de 1 mètre carré azaka hoe lasan'ny Palestina ny tany de ohatran'izany tsika eto Madagasikara tena mahatezitra an'Andriamanitra mihitsy zany le hoe tany amidy amin'ny vahiny amidy amin'ny karana amidy amin'ny sinoa amidy amin'ty olona rehetrarehetra ty hoe juste hoe akana vola fotsiny de lasa eo mampalahelo am'le mpitondra fanjakana teto amintsika zany hoe mivarotra tsokosoko tany zalahy de amidiny atsokosoko ny tany de amidiny ataony varimaty 7 taona eritreretinao am'zany pasteur 7 taona ny hoe tsy amidy fa anaovana contrat de bail fotsiny le izy zany manritra ny 7 taona de aiza monko ny olona nefa maty daholo 7 taona anao zany izy atsony ny olona velona am'zany de efa mazava ho azy fa lasa ny vahiny zany le tany kanefa ne miresaka tsika soratra masina eto fa tsy azo amidy mihitsy ny tany tsy azo amidy atao varimaty zay le fipetraky le izy pasteur Alvarez indrindrandrindra ozy fa amin'ny resaka hoe resaka vahiny io zany na inona zany ny fantran'ny firenena na inona fijalian'ny firenena de zay mpitondra olany amin'io fifidianana amin'ny 7 novambra io de tsy tokony hivarotra tany razana mihitsy fa masina tena ho an'ny malagasy ny tany eto Madagasikara eto fa tsy natao an'ny vahiny ty tany ty fa aloha fotsiny izy tonga hoe hipetraka fotsiny eto izy de manofa izy manofa trano izy manofa andretraretra fa raha io zany natao varimaty zay fa raha atao varimaty io de tena raharano baiboly ary mitondra ozina ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny taranany zany zavatra zany zay anankiray de lay teninao teo ohatra hoe ny mahatonga l'izy io zany pasteur Alvarez dia le resaka fanompontsampy rehefa mbola tsy foana le fanompontsampy fa malaza be le fanompontsampy na mahazo vahana ny fanompontsampy ka ny mpitondra ihany koa mba nome vahana ny fanompontsampy de Madagasikara de taranaka voafidy taranaka tena notsongain'Andriamanitra Madagasikara ka raha mbola miaina ao anatin'ny fanompontsampy Madagasikara ny malagasy de io tena hoe lasa misy crise mba am'le tany fambolena ka rehefa crise any ny tany fambolena de crise hatrany anatin'ny porsinao sy any anatin'ny volaninao satria ny tany no manome sakafo avy any amin'ny tany no misy sakafo amidy fa raha tsy misy an'io tany io nga mo inona ny nga hainao afaka mihinana karoty zany sa hanamboatra karoty artificielle sa anao afaka manamboatra hoe voatavo artificielle na manamboatra reo karazana sakafo artificielle reo fa tsy afaka manao an'izany fa tsy maintsy le antony lanitra sy ny tsirony tany araka ny voalaza teo ihany le izy pasteur Alvarez ary zay tokony hikolokoloana ny tany hoe raha manana tany zany ny olona ny mampalahelo moa zany pasteur be lehibe ny olona ohatra mipetraka eto Antananarivo malagasy izy fa tsy manana ny zony sitraka ny tompontsoany amin'ny tany izy tsy manana izy na de 1 mètre carré azy nefa izy malagasy nefa misy vahiny ndray tonga eto manana amina million mètre carré fa ny malagasy eto voahilika fa tsy manana izy na 1 mètre carré azy izy ndray no manofa izy ndray no tsy manana mihitsy manofa tsy mahofa tsinonako
de miainao anatin'le faritrana io a lasa ohatrany hoe tsy mifampitsinjo ary mifampitoetolo izy ozy izy eo amin'ny andiny vadimy amtelopolo vakiko tsara mihitsy ary raha malahelo izy ny rahalanao zay miara-monina aminao kareraka de vonjeo izy ka ko mba hovelona eo aminao tahaka ny vahiny sy ny mpivahiny izy aza makazana bolana tombony aminy fa matahorana Andriamanitra mba hovelona eo aminao ny rahalahnao aza mampanana volaminy araza mampisambotra hanina azahoana tombony izao no Jehovahandriamanitrao jereo tsara pasteur resaka fiarahamonina izy ty le resaka mampanjana bola ty inona moa le hoe mampanjana bola ohatra manana roa tapitrisa ariary a 2 millions ariary de mitaraina amiko ianao ampisambory de omeko anao le izy de rehefa omeko anao le izy de hoe 1 million d'ariary isam-bolana ny zanabola de fahavetavetany zay eo anatrehan'Andriamanitra tsy akasitrahan'Andriamanitra aza manao an'izany mihitsy ozy volazan'ny baiboly za mahita pasteur Alvarez misy olona ny sambotra 20 millions de francs 4 millions d'ariary tamin'ny namany de ny zanaka ivolo io 5 millions isam-bolana de le renim-bola efa voaloha fa le zana-bola tafakatra hatrany amin'ny 24 millions d'ariary de tsy manaiky mihitsy lay tompom-bola fa tsy le renim-vola efa voaloha fa le zana-bola zany mitombo hatrany hatrany any de nefa rano moa lafa amboan'ny tranon'le olona de reto le mahazo an'le zany am'izay ohatrany hoe faly hoe tena nahazo zany nefa de kristianina anareo manao alleluia sy amen de faly ery amin'izy gaby anao mety teny ozy ianao manao hoe tenerana kosioko nga moa nisy miterena marina fa tenerana le izy fa aza manao an'izany ozy baiboly zany hoe aza maka zay tsy tokony ho alaina na de tenerana azy aza hoe manararoatra ny fahalemen'ny rahalahnao na ny tsy fananany rahalahnao hoe manana fiara izy ohatra de sendra mba mizatra mamporotra azy de misampotra any aminao izy roa tapitrisa no samboriny nefa ny fiara ny valerona 240 millions de alainao le fiara de tsy averinao mihitsy fa nahavitanao taratasy de milamina avenao mitondrany fiara iny hoe tena nitahin'Andriamanitra fa nitondran'ity fiara ty azoko roa tapitrisa ariary ny vidianako an'ity nefa valerona 240 millions zany zavatra zany pasteur ozy Andriamanitra aza manao an'izany ianao aza manao an'izany ka mivarotra ny rahalahnao tahaka ny andefo tena aza manao an'izany ohatran'izany eny pasteur Alvarez na hoe io resaka varotra io ny varotra rehefa mivarotra ilaina ny maka tombony fa aza maka am'izay tsy tokony ho alaina aza manararoatra zany satria ndrandray ohatra hoe tratran'ny crise tika eto Madagasikara ohatra ny sitrika ny menaka ny sitrika ny vary de misy manao stock be any de amidiny avy telo eny ohatra ny vidim-bary zany fanararotana samy malagasy zany na io resaka vidina solika io ny vidina solika za moa tsy mahalala an'izy pasteur zany fa fahitako anazy fotsiny izy hoe izy ty miakatra miopampana ny vidin'le solika le karaman'le malagasy nefany tsy miakatra raha 600 000 ny karamany tamin'ny 2012 mbola 600 000 ena ty amin'ny taona 2018 le vidim-piainana nefa miakatra dikan'izany misy andraiky tsy mpitondra fanjakanao pasteur Alvarez raha faly fotsiny zany apakatra an'le vidim-piainana nefa le malagasy ty misakafo tsy mbo tapatsiny antsony fa ny fahefany sisa ny fahefan'le tsinay sisa misy anina satria le karama kely tsy miakatra le vidim-piainana nefa miakatra ny vidim-bary miakatra ny vidy-solika miakatra ronjato miakatra efajato de mody ahena 50 ariary de avy andray miakatra efajato de ahena 50 de ohatra hoe nidina rehefa le miena le izy malaza be hoe de niena 50 ray vidin'ny solika 50 ariary fa le fiakarany efajato am'le mahalina mangingina amby 20 alina tsita de tena moa mampiasa fiarakodia de mahita tsara an'io hoe ary tao niakatra ray ty zavatra ty ka izy moa no asina amin'io ny asina amin'io de tsoroko aminao fianao malagasy any ny vo amin'io ary mampalahelo tena mampalahelo mihitsy satria ohatrany hoe tsisy mihevitra ianao nefa eo anatrehan'Andriamanitra raha raha hianatra an'izany ianao de levitiko sy toko fa 520 zany ao am'le levitiko sy toko fa 520 le hoe aza de manao an'izany loatra amin'ny malahelo satria ny akaroan'ny malagasy eny ny akamaroan'ny malagasy eny am'izao fotoana zao hoe malahelo pasteur mamaraparana am'izay iverena kely pasteur le fambolena teo sy resaka tany teo sy resaka rano efa niresaka rano moa ianao tamin'ny renirano nalaza be pasteur teto amin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany hoe hivarotra rano anondrana rano any ampitan-dranomasina ny malagasy ary be dia be moa no malagasy tsy nanaiky an'izay zavatra zay
dia nisy ihany koa teto amin'ity Madagasikara ty tamin'izany fotoana zany ny Koreana hoe akatany any amin'ny faritra avaratra any izy raha atsimo tany tsy haiko na 1000 km² moa izy io sa firy tsy tadidiko amin'ny lehibe any io tany hoe ambleny zareo katsaka dia tsy nanay koa malagasy fa avy eo ny tany ao zao nefa zavatra nitranga hoe le tany tsy nambolena rehefa avy eo anjanona fotsiny eo fa ilaina mihitsy zany pasteur ho antsika kristianina zanak'Andriamanitra koa izy dia tsy hoe ho an'ny an-danitra ianao dia tsy raha zay tany eo hoe na ho lasa vahiny na tsy ho lasa vahiny fa sofana isan'ny boky levitiky ity mba afahantsika mitondra mbavaka an'io tany eo mba anokafan'Andriamanitra lalana pasteur ho an'ny tanora mba hiditra lalina amin'ny resaka hoe fambolena fikarakarana an'ity tany ity fa misy arena tsy tapesipesena pasteur ao anatin'ity tany ity ary matetika ozy ny ten'Andriamanitra hoe any amin'izay angonany amin'izay misy mifaty ny angonany voromahery rehefa misy faty zany dia mitangoronao ny voromahery fa nohatra amin'izay ny olombelona amin'ny toerana izay misy misakafo tangoronao ny olombelona satria ao misy sakafo ao ka ny tena zavatra ilayntsika vatan'olombelona ary tsodrana avy amin'Andriamanitra hoe ihinana ianao ka ho voky ary ny ozona dia hoe tsy voky ianao rehefa mihinana ozona zany fa ny olona tahin'Andriamanitra dia voky rehefa mihinan-kanina ilaina voky zany ny tany sakafo ihany no mahavoky pasteur ka ilaina hoentina mbavaka mba isokan'Andriamanitra lalana ho mba isokafan'ny resaka université moa zao dia malaza mihitsy ny atsika hoe misy ny université resaka hoe lettre malagasy soratra isoratra sy maro samihafa fa tokony mba entina mbavaka ihany koa atsika kristianina mananjanaka ampianarina ianao reny ingénieur reny mba resaka fambolena mba tena anokafan'Andriamanitra lalana reny mahay resaka momba ny tany reny mba tena hotain'Andriamanitra reny mba ivelatra mba azo tany ny malagasy tsiraray avy mba ho azo tany amin'ny araky tsy mba tandrifony zany zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra zay dia resaka teneninao teo pasteur resaka tsy rariny amin'ny resaka fampantsana ny malagasy eto amin'ny firenena moa zany dia zay mihitsy pasteur misy andraikitry ny mpitondra araky ny teninao fa misy koa ny andraikitsika vaoaka malagasy araky ny tenin'ny pasteur teo hoe mbola tsy ndriko ihany pasteur resaka fanompontsampy io fanompontsampy io ankalazaina be misy ny sotoavina zay efa namparatsika teto ombeny hoe misy sotoavina tena tsara zay mila tandrematsika malagasy ary mila toizana fa tsara fa misy kosa sotoavina zay hita hoe tena tsy mahasoa atsika satria fanompontsampy ary ny fanompontsampy dia fiantsona ozona ho tonga amin'le tany zay amelomatsika na ny kakao na ny vanille na ny ireo vokatra fanondratsika any ampitan-dranomasina dia avy amin'ny tany io daholo avy amin'ny tany io ny ranomasina moa tsika dia manakarena koa ny anaty ranomasina any dia tokony hampanakarena n'ity tany ity zany zavatra any ary hoentsika mbavaka moa pasteur hoe tsika tsy miditra politika tsy miditra am'izay resaka politika zany fa io atsika mbavaka kosany mba mpitondra fanjakana afaka tena hampandroso malagasy ny mpitondra olany io satria raha jerena ny alezy pasteur Andriamanitra zany dia manamora atao anatin'ny baiboly ny fahazahoan'ny ny olona ny tany eo amin'ny tanyrazany fa raha misy ataoko hoe olana sarotra indrindra amin'izao fotoana zao dia ny olana fanana tany io nefa ianao eto amin'ny tanyrazanao fa sarotra io pasteur tena sarotra zany hoe resaka hoe mikarakarana tanina mitaratasina tany ohatra na resaka ady tany dia tena lasa hidiavana daholo ny tany rehetrarehetra nefa dia nitsofin'Andriamanitra rano ho an'ny malagasy ny Madagasikara ary engany mba tonga any amin'ny tompona andraikitry tongany mba hanamorana zany rehetra zany satria raha mahazo tombontsoany ny malagasy lazaiko aminao fa mandeha araka ny tokony ho izy ny mena ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara mena ny tsy fandriam-pahalemana mena ny fantrana eto Madagasikara io le anisan'ny modely ny mpitondra Aoganasy ao Rwanda reo dia firenena tena ataoko hoe niaraka nijaly tamin'ny Madagasikara no zany Ghana zany na ny Rwandais zany fa io tany eo amin'io ihany ny azy no tena nikolokoloiny dia nomeny ho an'ny niponina ho aminy dia amin'izao vanim-potoana zao reo firenena kely reo tena milaza amin'ny tsy hoe miavinavina izy fa tsy mirara zay fanampiana avy any ivelany zany fa miteny mihitsy izy hoe ampy anay ny arenanay ary ny akamaroany zareo koa moa anatin'ny tena hoe mpanompon'Andriamanitra zareo dia mijoro vavolombelona mihitsy manao hoe ny tany razanay dia ny foin'Andriamanitra ao anay manakarena ny taninay tsy mila fanampiana zay tena tsy miavinavina izy fa tena ampy ary dia hitanao tokoa
famandroso le firenena satria miaina ao anatin'izay fatahoran'andriamanitra zay le mpitondra de voafiaraka ny tokony izy ihany ko lay vahoaka eo aminy lasa manara-dalàna lasa tian'le mpitondra satria mpitondra mitsinjo an'le vahoaka manome tany tena manome sakafo io ane izy zay ihany rehefa omenao tany ny vahoaka de mamokatra izy de misakafo tsara de miena ny mpangalatra mazava ho azy de rehefa ataoko hoe mamokatra ny tany mitombo ihany ko ny bibifio pasteur milamina zany tena Madagasikara nefa de malalaka eritrereto ane raha ohatra fotsiny tsika zao mampita ny firenena frantsay io firenena frantsay mbola kely no Madagasikara raha ny velaran-tany resahana nefa nyponina ao aminy efa zato tapitrisa latsaka kely fa izy lasa mandroso izy itsika nefa ngeza be ny faritra misy atsika ny velaran-tantsika itsika manodidididina 5 tapitrisa fa somary tary tsika nefa tsika manana tany malalaka ary de mirehare mihitsy tsika malagasy de mirehare hoe ny arena ambonin'ny tany ny arena ambanin'ny tany ny arena ny ambanin'ny ranomasina manana tsika pasteur tena manana ka inoko fa ny fianarantsika ty boky Leviticus ty de ampiova ny toetsain'ny olona marobe ampiova ny toetsain'ny mpanao politika ampiova ihany ko ireo candidat 9 zay rotsaka filoham-pirenena engane zay voatendrin'Andriamanitra tokoa no tonga eo arak'izay safiditsika malagasy safidio zay tianao itsika moa zany de mariana foana eto amin'ity fandarana ty fa tsy manona candidat manokana tsika hoe ianona ny candidat tsika na ianona ny candidat tsika fa na izay sy pasteur Alvarez aza de samy hafa no fidinay rehefa miresaka zay ny andalana de mifanipaka amin'ny atsimo sy avaratra mihitsy ny candidat zay hofidina dia izy mijoro amin'ny fotokeviny izy mijoro amin'ny fotokevitro tsy mety resiny lahatra mihitsy am'izay tiano toanana fa ny ana ihany no toanako de ohatra zay ko atao anatin'ny tokantrano toany zay tianao toanana de nitobavaka tsara de engane mba ho mpitondra omen'Andriamanitra fahazavantsaina sy fahendrena ka hitarika ny vahoaka malagasy ho amin'ny tena lalana fahamarina sy ny tahotra an'Andriamanitra ary araky ty Leviticus 5:20 ty de mba hitsinjo ny malagasy fa tsy hanao tsindry azo lena satria dia maro no mikikika am'izao fotoana zao anazy ny tany kanefa de lasa n'olona fotsiny avy tany ny mpanan-karena sy ny vazaha taratasy tampoka eo ny taniny mampalahelo zany tena mampahonena ny zavatra ohatran'izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra pasteur ivavaka sika am'izao fotoana zao raha eo dia misotranao zay ny amin'ny nanomezanao an'ity Leviticus 5:20 ty zay ny resahanao ny taona sabata ny taona jobily ho an'ny tany ary ny resahanao ihany ko ny am'ireo trosa sy ny tsirariny sy ny fanabakana zay nylazainao fa fahavetavetana zavatra halanao zany mivavaka manokana tompo ho an'ny malagasy izay ao anatin'ny atao hoe fijaliana sy ny fahasarotana ny amin'ny resaka tany maro ny mpamboly nefa tsy manana tany maro ny malagasy zay tsy manana tany tsony ary taony vahiny no lasa manjaka sanatria tsy mialina ny vahiny tompo ny tena raha mivavaka eto fa mangataka ho an'ny malagasy rehetra tompo mba ho tahinao ny taniny mba tany avokoa malagasy rehetra ary ny mpamboly dia ho tahinao manokana anokafanao lalana anomezanao fifanana manokana nireo ingénieur mpianatra dia anokana fotodrafitrasany am'izany ianao Jesosy hita manokana mba higioka ny fahasoavana eto amin'ity tany ity zay nitsofinao rano ho an'ny malagasy ka dia inana izy ireo ka ho voky ary hanana ambiampy ary anondrana dia samy ho tahinao ny malagasy tsirary avy ta io ihany ko ny mpitondra fanjakana tompo mba azo fahendrena fahazavantsaina zay mitondra am'izao fotoana zao na ny mpitondra ho avy eo tsy ho ela de angatana tompo mba ianao mihitsy no anokatra ny saina ka hitsinjo malagasy iaranampy an'ireo malagasy iarany tsirarina sy ny fanabakana amin'ny olana ara-tany satria dia maro be ny mikaikaiky am'izao fotoana zao resaka olana ara-tany mangataka ny intervention n'Andriamanitra fidiran'Andriamanitra tsehatra ho an'ny malagasy rehetra amin'ny resaka tany misaotra Jesosy eo amen farany eo ny Leviticus 5:20 somary lalindalina kely izy iny ohatrany hoe miresaka fananatany fa tena zay mihitsy le izy raha ohatra mbola tiamerina ianao de vakeo ny Leviticus 5:20 fa mbola omen'Andriamanitra fahazavatsaina lalindalina kokoa no zay voaresaka zay izy ianao fa de mijanona eo ny amin'iny pasteur raha-pitso ndraitsika miditra ao amin'ny Leviticus 5:20 lohateny de hoe fitahina sozona zay ny Leviticus 5:20 tsy miditra resaka fananatany zany tsony tsika raha-pitso fa vitany amin'iny pasteur Alvarez ho tahin'ny tompo ianao atao anatin'ny tokantrano ato tompoko tahin'ny tompo